eo amin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ireo firenena vahiny kosa manamafy ny fiaramiasa misy eo amin'ny firenena indiana i Madagasikara ka niaona tamin'ny ministra indiana misahana ny tetibola ny ministra Rivrakotovao izay ministra misahana ny fambolena sy ny fiompiana dia nasongadina tao anatin'ity fiaonana ity ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Fanazavana noraisiny ministra eo anivon'ny republika misahana ny famolena sy ny fiompiana Rivrakotovao androany ny ministra indiana misahana ny tetibola Santosh Kumar Gangwar nivoatra tamin'ny dinika ny rototany fanateterahana tetikasa iray mitetina 20 tapitrisa dolara hoentina hampandrosoana ny any ambanivohitra. Ny firenena indiana tokoa hatramin'izay dia fananampy any Madagasikara foana teo amin'ny sehatra ny tontolo ambanivohitra. Tsika fahalohany crise ireny dia nandefa matériel betabe teto ny Inde anaovana usine na mélangeur le izy blendina na anaovana fangaroana zezika ametraka ihany koa izy ireo tracteur maro samihafa indrindra dia manamafy izy amin'ilay fametrahana an'ilay projet hoe SIGAR teto izany hoe cartographie izy io par satellite afahana mijery sady amin'iren'ilay faritra hoe inona mivovola eto afahantsika mafatapatatra zany amin'ny alalan'ireo cartographie ireo zany misy projet maro samihafa ary ny farany ilay namafisin'ny visite d'état izay nataon'ny filohan'ny république tany Inde tamin'ny tamin'ny fotoana dia manamafy an'izay zareo amin'izao fotoana zao amin'ny lafiny misy eo amin'ny 80 millions de dollars eo misy projet vaovao irahana miasa aminy. Eo ihany koa ny bourse izay maromaro mihitsy la izy apetrany ho an'ny olona efa miasa anao formation master 2 anao PhD amin'ny lafiny agriculture fona zany zareo amin'izao fotoana zao ary tsika no hitako hoe tombony moa zany hitatsika hoe tombony fa aingana kokoa ny fiarahantsika aminy satria mitovitovy ihany ny problématique sy namahany vahaolana tamin'izany fanakaiky kokoa amintsika amin'ny lafiny ara-teknôlôjia dia izay no mafisiny fatongavana eto amin'izao fotoana izao. Voaresaka ihany koa ny fandraisana anjaran'ny firenena indiana mpianatra malagasy maromaro eo amin'ny sehatra ny tontolo ambanivohitra trany hatreto aloha zany dia azo lazaina fa manga ny lanitra eo amin'ny firenena rotonta.